tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. Mendrika omena fahefana sy ny asina fanomean'Andriamanitra ilay zanak'ondry novonoina, azy ny fahendrena sy ny hery omban-kaja, ho azy mandrakizay antarinoanina ny eny voninahitra sy ny fanjakana. Isaorana antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity radio Faniry mamitsika ity, izay onjapeo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Toloranay fiarabagna manokana itsika jiaby, tratran'izao fankalazagna magnetriketriky ny fetin'ny Jesoa Kristy mpanjaka n'izao tontolo izao na ny Kristy mpanjaka. Dia toloranay fiarabagna manokana ireo eglizy hiraka roa izay atao anatin'ny diosèzy ambany fiarovany Kristy mpanjaka, dia ny agny ampanefena sy ny Kristy mpanjaka eto Antsiranana. Koa amin'izao halahady fankalazagna magnetriketrika ny Kristy mpanjaka izao, dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe ny ampanjaka ny Kristy no maha-kristianina antsika. Ndeo renesitsika ary ireo vakiteny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arahana totoroteny sy fampianarana avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'ny Ezekiela mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra, indro izaho deo izaho ihany no iay ny ondriko sy andinika azy, toy ny fandiniky ny mpiandry ny ondriny amin'ny andro itsanganany eo amin'ireo ondriny mihahaka no andiniako ny ondriko, ary hoesoriko izy ireo iala amin'ny tany rehetra efa nielezany tamin'ny andro mandraona sy manjombona. Izaho no iandro ny ondriko, izaho no ampandry azy, teny mariny Tompo Andriamanitra. Ny very ho tadiavo, ny mania averiko, ny naratra ho tsaboiko, ary ny marary ho atanjaiko. Fa ny matavy sy ny matanjaka kosa aringako, andrasako aradrariny izy ireo, ary ny aminareo ry ondriko. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra, indro aho itsara, anavaka ny reny ondry sy ny reny ondry, anavaka ny ondry lahy sy ny osy lahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
sambatra manana ny aveo piano izy tompo miandriay izao mondry mitsimorly vilo maitso mitondrany orondrano yatoana sambatra ny aoka sambatra manana ny aveo piaro sambatra ny aoka sambatra manana ny aveo piaro velombelona ny ana lala mana ny tiavina ari izy no miay teny anarany any sambatra ny aoka sambatra manana ny aveo piaro sambatra ny aoka sambatra manana ny aveo piaro iloasazay vakina na maizina toina izao tsy mimalo fa miaraka minao sambatra ny aoka sambatra manana ny aveo piaro sambatra ny aoka sambatra manana ny aveo piaro taratasy voalohany masindray Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinta. Ry kristianina havana, efa nitsangako velona tokoa i Kristy ary izy no santatra izay efa nodimandry, satria olona iray no niavian'ny fahafatesana ka dia olona iray koa no iavian'ny fitsanganako velona. Ary toy ny hahafatesan'ny olon-drehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olon-drehetra ao amin'ny Kristy, fa manaraka ny laharany avy. I Kristy no santatra dia izay an'i Kristy amin'ny andro hiaviany. Rehefa afaka izany tonga ny farany, dia raha hatr'izay hatolony amin'Andriamanitra sy amin'ny Ray ny fanjakany, rehefa levona avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny hery rehetra. Satria tsy maintsy manjaka izy ambaram-panao ny fahavalony rehetra eo ambany tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena. Koa rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, na izy zanaka aza dia hanaiky izay mampanaiky azy ny zavatra rehetra, mba ho zavatra rehetra amin'izy rehetra Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masiny nisoratan'ny masinday Matio, voninahitra ny eo anao ry Tompo.
nalaigny tamin'ny toko fa 520. Tamin'ny izay andro zegny i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nagnano hoe: rehefa ho avy amboninahitry ny zanak'ologno otrogno ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny izy. Ho vory eo agnatrehany ny firenena rehetra, ary izy agnavaka azy tahaka ny mpiandry ondry magnavaka ny ondry amin'ny osy. Ny ondry moa ataony eo ankavanany, ary ny osy kosa eo ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe: ave ianareo no soavin'ny raiko, handova ny fanjakana izay efa voamboatra ho anareo hatrizay nahariagna an'izao tontolo izao. Fanoana aho nomenareo hoaniny, nangetaeta aho nomenareo sotroina, ny vahiny aho nampiantranonareo, tsy nitafy aho no tafinareo, narary aho no vangenareo, tagny an-tragno maizina aho no tsy dinareo. Ary dia maly azy ny mariny ka agnano hoe: Tompo ô, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay aniny, nangetaeta ka namenay ho sotroina. Oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranonay, na tsy nitafy ka notafinay. Oviana no hitanay narary ianao, na tagny an-tragno maiziny ka novangianay. Dia maly ny mpanjaka ka agnano aminy hoe: lazaiko marina aminareo, fa isaky ny nagnano zaigny tamin'ny anankiray amin'ny reto avako kely indrindra reto ianareo, dia nagnano zaigny tamiko. Ary dia iteny amin'ireo ankavia kosa indray izy ka anao hoe: miala amiko ianareo ry voaozogno, mba hoagny amin'ny afo mandrakizay zay voamboatra ho an'ny demony sy ny anjeliny. Fanoana aho tsy nomenareo aniny, nangetaeta aho tsy nomenareo sotroina, ny vahiny aho tsy nampiantranonareo, tsy nitafy aho tsy notafinareo, narary aho sy tagny an-tragno maiziny tsy novangenareo. Dia maly azy koa ireo agnano hoe: Tompo ô, oviana no hitanay noana ianao, na nangetaeta, na ny vahiny, na tsy nitafy, na narary, na tagny an-tragno maiziny, ka tsy namonjy anao izahay. Fa ovaliany hoe: lazaiko marigny aminareo, fa isaky ny tsy nagnano zaigny tamin'ny anankiray amin'ny reto kely indrindra reto ianareo, dia tsy nagnano zaigny tamiko koa. Dia hoagny amin'ny fijaliagna mandrakizay ireo, fa ny marigny kosa hoagny amin'ny fiainagna mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, isika olo raika ziaby zay mitandre an'izao fandaharana izao alahady zao tokoa no ankalazana manetriketrika any Kristy mpanjaka n'izao tontolo zao, sady amaranana ny taona liturgika. Mamarana ny taona isika kristianina katolika ka miditra amin'ny taona liturgika vaovao manomboka amin'iny herinandro ho avy iny. Ka izay indrindra no tidiko amin'ny sika menakavy, ka ankafaliana, ankaravona tokoa no iarabako ansika rehetra, satria navita aniny taona zay azo lazaina fa taona mavesatra indrindra amin'ny tantaram-piainantsika, ka sady faly isika misaotra an'Andriamanitra noho izany, satria navitany taona maro no naniry avitan'iny taona iny. Taonany korontana virus moa no iansosika azy, ary indrisy maro no lavo ary tamin'iny noniny arety mandoza no iny fahavalo iny, ary mbola miodiody izy hatramin'izao. Ary maro ihany koa ny tondra zavatra nanahirana, ny tondra takaitra noho izay
arety mandoza zay no ilay fahavalo sy tamato marina araky nefa voalaza dia sy ao anatin'ny fotoanany amehana isontsika ka mifampisaotra mifampiarahaba na vita azy sambatra isika ary nomen'Andriamanitra tombonandro misaotra azy tokoa isika ary manohy mivavaka mba ho vita tanteraka ity korontana virus ity ka araky nylazaitsika ary anao départ vaovao sika fiaingana vaovao mba ho eo ve missionnaire zary tabernacle velona manorina ETA ary zany no azo amtinana n'lay afatra fahawity 8e zay eo ampelatanatsika ankehitriny ary naverimberitsika tamin'izay fa sy maintsy afa ny niainasika talohan'izao korontana virus izao ny avant zany ary niainasika azy amin'izao fotoana izao ny présent ary niainasika azy niainasika ao arinan'izao korontana virus izao ka raha tadiditsika dia sy izao misy no ary raha tadiditsika dia sy nieritreritra isika ho tahaka izao misy no everitsika hiafaratsika raha tamin'ny 19 mars tokoa no nikatona ny église tamin'izay ka sy afaka nanao ny pèlerinage ny montagne de Francis sika dia nilaza fa ny église tranon'Andriamanitra no mikatona azo gadraina fa ny église olo sika tempolin'Andriamanitra kosa dia sy azo gadraina ka afaka mankalaza mandrakariva an'Andriamanitra ka noho izany ny lalan'ny azo fizaliana no sy vita fa manantena isika ho isika tamin'izay afaka anao ny lalan'ny hafaliana rehefa vita ny Paka sy afenina aza fa anehosika ny finoansika tamin'izay dia niaraka ny vavaka nanatanteraka ny lalan'ny hafaliana isika na dia niboka tao amin'ny katedraly aza ary nalefa ny vantana tamin'ny aina manjery isan-karazany sy ny teknika isan-karazany io fankalazana ny lalan'ny hafaliana io matoky isika fa na dia sy vita amin'izao azy izay lalan'ny hafaliana izay dia sy maintsy misy fotoana anatanterahasika azy iderahasika sy anomezasika voninahitra an'Andriamanitra raha resy ity korontana virus ity marina mety ho kivy tokoa isika mandinika izany rehetra zany mandinika izao fiainasika izao ka izay indrindra no nahatonga ny Papa raha tamin'ny 17 mars raha nanao fanazavana momba ny zavatra iainasikasika ary niainga tamin'ny evanjely zay ny tantara an'ireo apôstôly teo ambonin'ny samboka ny samboaravoara ny ranomasina ary dia nahavozo ireo apôstôly i Jesosy kosa to matory ka ny ansovonzy tamin'i Jesosy ireo apôstôly dia nilazain'i Jesosy hoe rikely finoana dia izay indrindra no nahatonga ny Papa hoe sy matory Jesosy amin'izao zava-misy etrehsika izao fa ny finoansika no matory ka voazo ka izay indrindra ho voazo ny finoansika fa sy ity korontana virus ity ny tompon-teny farany fa i Kristy tenin'Andriamanitra alpha sy omega no teny farany araky ny averimberitsika matetika ry kristianina havana anio isika no manomboka miditra amin'ny dingana voalohany amin'ny fianakaviana église kely mivavaka mandalina amin'ny finoana anambarasika an'izay départ vaovao zay ka ahatonga sika arak'izay voalaza teo olon'ny finoana olon'ny fitiavana olon'ny fanantenana fo azy sika tokoa ny finoansika ka alohany andiniantsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao fankalazana an'i Kristy mpanjaka izao ary dia sara ihany ny anipesika ny tena anjara toerany taona liturgika amin'ny fiainatsika kristianina katolika ary arotsika zao fotoana zao matoa napetraky ny église ny taona liturgika dia natao anampy atsika ivelona
tahaka ny Kristy araky ny vandim-potoana ny enan'ny Kristy. Ohatra zany hiditra ny vandim-potoana ny avansika zao fiaviana dia ny iriny eglizy ary dia aoka isika iomana andray an'ny Kristy tahaka ny vahoaka Hebrio tamin'izay fotoana zay, tahaka ny vahoaka Zody, ary anisan'izany i Masin'ny Maria ka nahay nandray an'i Jesoa izay natao hoe Noely, Andriamanitra eto anivosika. Ka okary isika ahay iomana andray an'i Kristy tonga nofo mivelona an'izay isika. Sy hoe ny saro-spina koa zany, sy hoe misarasaraka toy izany ireo vanimpotoana, fa mifamendry sy mifaningoka napetraka ireo mba hanampy asika andinika sy andalina ny finoansika ka hivelona bebe koa an'izay finoana izay. Sy misaraka fa sady mivelona ny Noely zany isika no mivelona ny Paka, no mivelona ny fiafaran'izao tontolo zao. Ary izay indrindra no ankalaza isika rehefa mankalaza ny Eukaristia sika. Profon'izany rehefa avy manandratra ny Eukaristia sika dia manambara ny fiavian'ny Kristy, ny fizaliany, ny fisanganako-velony ary ny fiaviany, ny fiverenany amboninahitra. Asa ny fanahy masina izay ho isika, zay no averimberintsika rehefa mankalaza isika dia sady masiaro. Zay zany le vanimpotoana ary mivelona ny finoansika, ka izay no mahatonga sika sady misantatra no masiaro an'izay zavatra ankalazay sika, ary io no manosika sika ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary ny Eukaristia ny hivony zany rehetra izany. Ka raha miverina amin'izao famaranana ny taona liturgika zao ary sika dia ny vavaka sy ny faniriana dia enganie isy vokany amin'ny fiainansika, niezaka nataosika tamin'iny taona iny zay niarahsika lalana amin'ny Kristy fandrindra tamin'izay fotoana lava be nietrehsika nyty korontana virus ty, ka ahatonga sika tokoa ary hoe ove missionnaire ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, satria raha manjaka ao amin'sika i Kristy dia afaka mampanjaka azy eo amin'ny mpiarabelona amin'sikasika, ary dia izay no mahatabernakla vaovao velona asika. Ka mampanjaka ny Kristy dia isika vita batemy, ary dia zany ny vavaka ataosika resaky ny manao ny raina ny an-danitra isika. Ka izany no mahatonga sika ampanetretena milaza hoe aoka sy homenatra ny finoansika isika, soyons fiers d'être catholique. Ho isika ampanetretena sy miheboebo sy mipoerapoera isika, fa no isika zary tabernakla velona eo amin'olona mitondra ny Kristy, mampanjaka ny Kristy. Ka mifamparehaba tokoa ary sika, satria niaraka namakivaky an'iny taona iny sika, ka tonga amin'izao andro anio zao, na de eo aza ireo zavatra maro zay nanahirana sika, na de eo aza ny fahalemensika sy ny tsy fahalavoraritsika, de samy niezaka tokoa isika niaina ny batemitsika, ka natonga sika nanaiky niara-dalana amin'ny Kristy, vokatry ny fandaliana-pinoana zay toizasika sy amafisika amin'ny alalan'izao nouveau départ ataosika izao ao arinan'iny korontana virusina, mba samy ezaka isika amin'izay hanova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, ka sy anapotika sony isika ka hiala amin'ireny korontana nanapotika ny zavaboary reny, ka ikolokolo sy karakara ny tranobe iombonana. Ka raha mikarakara sy mikolokolo ny tranobe iombonana isika dia manova ny fifandraisasika amin'ny tontolo mpiainansika, amin'ny fiarahamonina sika, ka ampanjaka ny marina isika, ampanjaka ny rariny sy ny hisiny, ampanjaka ny fitiavana marina, satria olony fitiavana isika. Ary rehefa mampanjaka nyzay marina izay isika, ka mampivelatra ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra, dia
ahitasika ny fiadanana ao amin'ny fifandraisasika amin'ny tontolon'ny mpinoana ka feny fanantenana isika na de eo aza ny zavatra manahirana antsika olon'ny fanantenana tokoa isika olon'ny finoana olon'ny fitiavana ka amin'izay ampizoro ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka zary Kristy mpiarabelona amin'olona tokoa isika eo ve missionnaire tabernakla velona miaina ny toe-panahy maha-kristianina sika mivelona araka ny sokazom-piainantsika izay maha olon'ny finoana olon'ny fanantenana olon'ny fitiavana sika zay sika ny pretra ny voatokana lehilahy sy vehivavy isika laika apôstôlin' Jesoa isika tolagna ziaby zany mivelona ny toe-panahy Kristy tahaka ny Victoire Somanarivo tahaka ny Montpera Bezim tahaka ny Jacques Berthieu tahaka ny Lucien Boutefachot tahaka ny frère Louis Rafring ary de zay moa no vao nankalaza isika tamin'ny 1er novambra teo nankalaza ireo olo masina zany hoe masina izy ireo satria niaina ny toe-panahy Kristy miombona amin'Andriamanitra ny fampanjakana any Kristy eo amin'ny fiainansika zany raha fitinina no ambaran'ireo vakiteny arosiny eglizy amintsika amin'izao lahady fa 34 amaranasika ny taona liturgika ka ankalazasika amin'ny fomba manetriketrika any Kristy mpanjaka Kristy kanefa sy araka ny fievitra izao tontolo izao io no averimberitsika matetika sy araka ny logika n'izao tontolo izao ary dia fantatra sika naverimberitsika tamin'ny fanambarana sy fanazavana mikasika ny tenin'ny papa iny zany i Kristy mpanjaka tokoa izy sy araka ny hevitra n'izao tontolo izao satria ny mpanjaka n'izao tontolo izao dia ny mihebohebo ny mamoritra mampiatra ny heriny manilikilika aza i Kristy kosa araky ny fampianarana verimbersika matetika dia mpanjaka manompo sy manapotika sy manilikilika ary zay ny fampianarana fototra ny eglizy sy mitady zay asoa ny tenany fa mitady zay ahasoan'ny vahoaka ary zay ny anjara-piainantsika kristianina avy amin'ny teny hoe Kristy ka noho izany zay anjara-piainan'ny Kristy no fiainantsika ihany koa sy hoe sy mpanjaka malemy zany manam-pahefana izy ary fahefana sy misy fetra ny fahefana satria zanak'Andriamanitra izy kanefa nanaiky ho manompo ary nanolotra ny ainy vokatry n'izany ny famonjena ananasika ary i Jesoa manjaka eo amin'ny fiainantsika dia manafaka sika amin'izay rehetra mamatopatotra sika rehetra ary zay no irisika ary amin'izao famaranana ny taona liturgika zao ary idiratsika amin'ny taona liturgika vaovao mba izy tokoa ny anjaka ka raha manjaka eo amin'ny fiainantsika izy dia afaka amin'izay rehetra mamatopatotra sika fa indrindra ity korontana virus ity ary dia izay no ambaran'ny vakiteny voalohany amintsika hoy ny vakiteny voalohany amintsika indro izao de izao ihany no iay ny ondroko sy andinika azy toy ny fandinidinika ny mpiandro ny ondriny amin'ny andro isanganany eo amin'ireo ondriny miaka no andiniako ny ondroko ary hoe soroko izy ireo hiala amin'ny tany rehetra efa nelezany tamin'ny andro mandraona sy manjombona ka manatena tokoa ary sika fa hanafaka sika tokoa i Kristy mpanjaka dia mikasaka mandrakariva zay asoa ny ondriny ary zay mampiandro ny sara azy mizery zay mahasoa sika mandrakariva izy sy misara izy fa mitady zay ahatsara atsika ary zay no averimberiny papa amintsika ary indrindra ao amin'ny encyclique farany Fratelli Tutti fa isika indrisy no manameloko antsika no be siasia satria sy mivelona araky ny sitraky Kristy isika ny maha-kristianina sika de isika mivelona araky ny sitrak'Andriamanitra ka okary amin'izao idira sika amin'ny taona liturgika vaovao nouveau départ isika
Pentekote vaovao, samy ezaka isika anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra, anao ny asan'Andriamanitra, dia Andriamanitra anao ny asa sika. I Kristy mpanjaka sy mpiandrony tsara dia fantatra sika koa fa mitady ireo very, ireo nania misabo, ireo maratra sy marary, ireo zay sy mieritreritra sy miraharaha ny sitrak'Andriamanitra kosa, dia aringany araky ny voalazany vakiteny voalohany. Izao iandro ny ondro, izao apandry azy, teny mariny tompo izany. Ny very ho tadiaviko, ny nania averiko, ny naratra ho saboiko, ary ny marary atanjaiko. Fa ny matavy sy ny matanjaka kosa aringako, andrasako, aradrarin'izy ireo. Afatra lehibe amintsika izany amin'izao fanombohan'ny taona izao. Andriamanitra mikarakara sy mikolokolo mampanjaka ny mpanjakany Jesoa, dia izy mafoy ny tenany ho an'ireo ondriny, izany tokoa i Kristy mpiarabelona amintsika. Marina fa ny taona liturgika ny mifarana ho isika, fa mitohy kosa ny maha Kristy mpiarabelona antsika, ary indrindraindrindra aza manao ainga vaovao sika ho isika, manao départ vaovao mba hoe ho ve missionnaire tabernakla velona tokoa, amafisy ny afatra pastoraly. Fa ho ity izany rehetra lazaisika zany mba hahatonga atsika olon'ny finoana, olon'ny fitiavana, olon'ny fanantenana, ary hoe anivo ny fianakaviana, eglizy kely no anomboasika ny ezaka rehetrarehetra, angatasika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao fankalazantsika any Kristy mpanjaka izao, ny mba ho départ vaovao tokoa ansika, ho Pentekote vaovao ansika, ity tao-pikatroana vaovao ity, ho taona hitoeratsika bebe koa amin'ny maha kristianina sika, satria zay mitoetra amin'ny Kristy sy toerany no mamokatra be ka ho feno afaliana. Raha ny vakiteny faharoa kosa no asiana teny, dia mampitsinjo asika ny fiainako ho avy Masindahy-Paoly ao amin'ny taratasiny ho an'ny Korintianina. Efa nisanga velona tokoa i Kristy hoy Paoly, ary izy no santatra izay efa nodomany, satria olona iray no nevin'ny fahafatesana, ka dia olona iray koa ny evian'ny fisanganako velona, ary toy ny hafatesan'ny olon-drehetra ao amin'ny Adama no avelona ny olon-drehetra ao amin'ny Kristy, fa manaraka ny laharany avy. I Kristy ny santatra, dia izay an'i Kristy amin'ny andro iaviany. Fanantenana lehibe zany ambaran'ny Masindahy-Paoly zay, ary dia izay no maholo ny fanantenana antsika raha miombona amin'ny Kristy tokoa isika, ary izay no maha Kristy mpiarabelona antsika, izay no maha eglizy olona velona antsika, dia isika miombona tanteraka amin'ny Kristy, na dia eo azany zavatra mety manahirana, na dia eo azany sedra maro isan-karazany, na dia eo azany fanriana mety mitranga, dia fantatsika zany no maholo ny fanantenana antsika. Fa mifararandro zay asain'ny eglizy banjinina dian'izao, dia Kristy no tsy maintsy manjaka ka miara-manjaka amintsika. Marina misy ny fanavana amin'izany fotoana izany, fa arakaraky ny safidy ataosika dian'izao no ahafahasika miatrika n'izay fanavahana izay. Zany hoe miankina amin'ny safiditsika io fanavahana io, miaraka amin'ny Kristy ve isika sa tsy miaraka amin'ny Kristy, mitoetra ao amin'ny Kristy ve isika sa amin'izao tontolo izao. Io no fanalahidy amin'ny fiainako avy. Zava-dehibe zany ny safidy ataosika, sy tanteraka tokoa ny départ vaovao raha tsy misy safidy matotra mitondra amin'ny changement radical, fivampenitra mahery-vaika ho isika, antoko ny départ vaovao. Izao fanomboan'ny tao pikatroana izao, ary indrindra après korontana virus izao, dia mitaky safidy amintsika. Iza no manjaka amin'ny fiainantsika, Kristy ve sa izao tontolo izao? Raha miaraka amin'ny Kristy isika, dia iombona aminy tokoa tahaka ireo voalaza ao amin'ny evanjely, tahaka ireo olo-masina eo ankavanana. Fa raha sanatria kosa tsy miombona aminy ny fiainantsika, tsy manao ny asan'Andriamanitra isika, dia anisan'ireo ankavia ka tsy miombona aminy, dia ny ety zany dia sy magaga raha sy miombona aminy koa amin'ny fiainako avy. Miaraka amin'ny Kristy ary isika,
araka ny voalazan'ny Kristy raha mivelona tahaka azy, zany hoe raha olony finoana sika, olony fitiavana, olony fanantenana. Fiainana kristianina ny fiainansika ka sy misy fanavakavanana efitrefitra fa mitady zay asoa sy mivelona ny marina ary mampanjaka ny fitiavana marina. Ny fitiavana dia manasoa sy mandray ny maizy azy an'izay tiana, sy misy avakavaka fa indrindra ireo ahilikilika. Io ny fampianarana averin'ny Papa Ray Masina matetika. Oka sikary asiaro ireo zay amin'ny sisiny ny lavitra andrina, ireo voahilikiliky ny fiarahamonina, ary nantitra terin'ny Papa izany ao amin'ny encyclique vaovao Fratelli Tutti. Ka raha samy mikasaka ny soimbonany isika, raha mampanjaka ny rariny sy nisiny tokoa isika, dia izany ny atao hoe kristianina mampanjaka ny Kristy eo amin'ny fiainana, ka mahatonga antsika olony finoana, olony fanantenana, olony fitiavana. Dia amin'izay ho tanteraka amintsika ny tenin'ny Kristy hoe avia anareo reny soaviny raiko, andova ny fanjakana zay voavoatra ho anareo hatr'izay na harina n'izao tontolo izao. Fanaonao nomenareo hanina, nangetaheta aho nomenareo osotroina, ny vahiny aho nampetranoinareo, sy ny tafy aho no tafianareo, na rary aho no vanginareo, tany an-tranomaizina aho no sidinareo. Ny olona rehetra dia maneho ny endry Kristy raha vonina hikarakara sy kolokolo azy ireo isika, ary anatin'izany koa ny tranombe ombonana, ny zavaboary dia anisany endrik'Andriamanitra, maneho nyzay fitiavan'Andriamanitra sika izay. Io ny kado nomen'Andriamanitra sika isika, ka anjara sika no mikolokolo an'izay kado nomen'Andriamanitra isika izay. Ary sy nanavaka i Kristy fa nanasoa ny olona rehetra, ka anjarany tsirairay no misafidy mandray azy, ary dia amaly azy ny marina ka nanao hoe Tompo, oviana no hitanay nona ka nomenay hanina, nangetaheta ka nomenay osotroina, oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampitranonay, na sy ny tafika no tafianay, oviana no hitanay narary ianao na tany an-tranomaizina ka novanginay. Lazain'ny Kristy, lazaiko marina aminareo izy fa isaky ny manao izany tamin'ireo mandinika indrindra, andreo avako kely indrindra ianareo, dia izao nanaovanareo zany. Ka izay indrindra aokary ampanjaka ny Kristy ao am-posika isika, dia raha izy ny manjaka dia afaka ampanjaka azy amin'ny manodidina isika, ary dia izay ny atao hoe Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ary izay ny atao hoe Eglizy olona velona, satria tabernakla misy an'ny Kristy isika, EOV missionnaire tabernakla velona. Ka raha misy faniriana ary amin'izao fanomboan'ny taona izao, dia enganeo ho tanteraka amintsika tokoa izany. Ry kristianina ava malala, matetika isika no milaza fa ny fankalazana dia sy hoe fahaserovana fosiny fa fiainana koa isika, ka oka izay voalaza sika izay mba ho tanteraka tokoa eo amin'isika, ka ho fianakaviana Eglizy kely miara-mivavaka sy mandalina finoana tokoa isika eo am-panomanana ny Noely, ka ho tanteraka tokoa izay voalaza ny Jesoa ao amin'ny Evanjely. Oka hivelona ny afatra Kristy isika dia hoe ove tokoa eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ry Jesosy Kristy o, tena mpanjaka tokoa ianao, kampio zahay ahay ampanjaka anao eo amin'ny fiainanay, anao ane ny tompony fonay, ho tabernakla anao ane ny fonay, ka amin'izay zahay ho lasa hoe ove missionnaire, ka ho tabernakla velona manodidina anay, ka hiezaka anasoa ireo manodidina anay, fa indrindra ireo voahilikilika, hiezaka koa izahay hikolokolo sy anasoa ny zavaboary ary mamindrafo aminay, satria matetika izahay manadino ny mission apetraka ao aminay. Engane ahita mandrakariva nendrikao amin'ireo manodidina anao izahay, koa raha mahay mampanjaka ny marina izahay, raha miezaka tokoa amin'ny fifanasoavana sy mifampisimbinana, dia
afaka nitatra ny fanjakanao ka mba olon'ny finoana, olon'ny fanantenana, olon'ny fitiavana tokoa ny izahay. Masiny Maria reny ianao ny misionera voalohany mivavao anay mba hoe ove misionera tabernakla vaovao tokoa izahay eo ampanomboana an'izao taona liturgika izao. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.